en moyenne moa zany dia eo amin'ny 72 heures eo foana ny opération raha ohatra ka ny andro tsara. Fa tamin'ny taona ty dia 56 heures be zao zay noho ny fampitaovana sy ny mobilisation ny organisation ny orinasa SMMC no natsatsarana an'izay tanjona izay ary tsy mitsahatra mampitombo isan'andro ny performance izay na amin'ny resaka letchi na amin'ny resaka marchandise hafa. Ny mipetraka foana ny fifampatokisana eo amin'ny mpiara-nombon'antoko ireo zareo exportateur ny eo amin'ny gel dia nametraka foana ny système mba ahafahana manafaingana ny zavatra io dia misy ny logiciel vaovao izay napetraky ny zareo ao amin'ny direction informatique ny SMMC ahafahana manafaingana ny comptage an'ireo palette ireo dia ny vidy ihany koa fitaovana vaovao ny SMMC izay natao fanaovana letchi fotsiny. Atlantic Clipper izay niantsona teto tamin'ny Seranantsambo Tomasina 920 ora no navitan'ny embarquement palette de letchi izay performance anisany tsara mihoatra ny taona lasa ary niandro koa moa tsara ny vokatra misy. Tonga koa ny CS Trust izay sambo fahatelo niantsona teto amin'ny Seranantsambo Tomasina vinavinaina ho 3 andro ny fahavitan'io sambo niantsona io.